Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalana, Magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Ger et Vista. Arainao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Magasin Saint-Gervais-Vista Tsaralalana sy Magasin Saint-Gervais-Vista Horizon Itos. Ny ady amin'ny fampiororona ny tsy maty manota ny miralenta samy nanana ny lahateny ireo filoham-pirenena nandray fitenenana nandritra ny fanokanana ny fionam-ben'ny francophonie teny amin'ny CCI Ivato. Ny fanajana ny teny nomena ary ny fanatanterahana izany no tombotsoan'ireo vahoaka amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny francophonie sy sanoandrasana. Roapolo amin'ireo firenena valopolo mpikambana ao anatin'ny francophonie ihany no nahatonga filoham-pirenena na filoham-panjakana amin'izao fivoriam-be efa 12 ny firenena miteny sy mampiasa ny teny frantsay izao. Tsy teny an-toerana ihany koa ny mpanjakan'i Maroc Mohamed VI raha efa herinandro no tonga teto Madagasikara. Nafana fanankaloza-kevitra ny fanaovan'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga sy ny tanora malagasy miaramiainga atao Thomas Nomaly. Nitondra fanazavana ny antony nahatonga ny antoko hiditra ho mpanohitra ity filohan'ny antoko ity. Totosa somatsara ny hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra na ny MLE, nilahatra ny fandretanana teny amin'ny lalana manakaiky ny sapanana ambotry manjaka ny hetsika maraina io. Mpanao gazety, olom-pirenena tsotra, mponina avy any Somamanina, mpanao gazety vahiny, samy nahita sy nanatrika io hetsika io. Nisy ihany koa taorian'izay ny hetsika nataony Wake Up Madagasikara, anairana sy anehoana amin'ny vahiny ny fisiany kolikoly eto amin'ny firenena. Nodimandry teo amin'ny fahasivifolo taona ny tany avany no maly hariva ny filoham-pirenena ny Cuba teo aloha, Fidel Castro. Mandritra ny 7 andro no voalaza hanaovana ny fisaonana ary amin'ny 4 Desambra ho avy izao ny fanaovam-beloma farany. Vita ve ty télécommande hoateritsika rapitso? Ka io jiritany latapaka io ariko. Ty lesy misy solution amin'ilay be. Waay, mety amintsika kosa lesy ty a. Ne craignez plus les coupures d'électricité. Simple d'utilisation, facile à installer. 5 watts à 300 watts. Monocristalline, polycristalline. Baolay, représentant de la marque originale Baolilay. Baolay, toujours meilleur. Nous sommes dans le sillage de la 16e cuvée du sommet de la francophonie de Madagascar. TV5 Monde mobilise son antenne pour l'événement. Édition spéciale, émission en direct. Vivez le sommet comme si vous y étiez. Musique, cinéma, documentaire. Avec TV5 Monde, opérateur direct du 16e sommet, la francophonie s'invite chez vous. 16e sommet de la francophonie à Antananarivo. C'est le rendez-vous de la francophonie et c'est sur TV5 Monde. Lulain TV, safidy tsara indrindra. Ary amin'izao fotoan'izao, misy ireo tolotra tsy manam-paharoa ka adao ny décodeur, maimaimpona ny option faharoa. Ary aleo tsy ary, tonga afa dian'izao eny amin'ny mpanjara Lulain TV akaiky anao, ahitanao ny tolotra sy cadeau rehetra omeny Lulain TV. Lulain TV, safidy tsara indrindra. Bonjour. Bonjour. Je suis en poudre à ma sachet, dans la riche en vitamine C. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Bonjour, mampatanjaka. Zem suta samba samba ta. Bonjour nareo e. Bonjour. Maro karazana gu amnas. Tsara loatra zamiala amnas. Jetsika jiaby. Bonjour. Sainto, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie Antananarive 2016. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Sainto. Sainto, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie Antananarive 2016. Du jamais vu à Nouzad, le centre commercial West Center ouvrira ses portes le samedi 3 décembre avec Magic Market et ses boutiques Bellevue, établissement Rafidson, Galax Technologies, OS Pharmacie, OR Création, JR Métaux. Passez aussi de beaux moments ensemble chez ses food courts Manda Seafood, OS Délices, Labascour Fast. Contact 033 01 235 84 034 63 766 30. Venez, découvrez, réservez. Votre nouveau centre commercial West Center à Nouzad Ouest. Nous sommes dans le sillage de la 16e cuvée du sommet de la francophonie de Madagascar. TV5 Monde mobilise son antenne pour l'événement. Édition spéciale, émission en direct, vivez le sommet comme si vous y étiez. Musique, cinéma, documentaire, avec TV5 Monde, opérateur direct du 16e sommet, la francophonie s'invite chez vous. 16e sommet de la francophonie à Antananarivo. C'est le rendez-vous de la francophonie et c'est sur TV5 Monde. Lulain TV safidy tsara indrindra. Ary amin'izao fotoana izao misy ireo tolotra tsy manam-paharoa ka adony décodeur maimaimpoana ny option faharoa ary arôtsy ary tongava dian'izao eny amin'ny mpanjara Blulain TV akaiky anao ahitanao ny tolotra sy cadeau rehetra omeny Blulain TV. Lulain TV safidy tsara indrindra. Coloris, distributeur des peintures de référence. Eurolux, la peinture par excellence pour bâtiments intérieurs et extérieurs. Mastermix, la meilleure des peintures pour automobiles. Nautix, la marque française leader en peinture pour bateaux. Coloris, c'est plus de 150 000 couleurs disponibles. Nous composerons pour vous toutes les couleurs disponibles sur le marché malgache en 5 minutes. Mahalinanao ity bijouterie vidy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa ao building complexe Sapeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus Sapeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Sapeflo téléphone 033 79 830 63. Tonkolasy tomboko vavy miarabanao indray tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Isantarantsika ny vaovao avy hatrany hatramin'ny antomboany ka hatramin'ny hafarany dia totsiana faliny sarambabem-bahoaka ny fanatotosana ny fionanan'ny tampony tany miteny frantsay natao teto Antananarivo. Toa lasa lonilony sy menimena no nandraisana izany.
Ny fandaniana be miopapana ny tsy fahazavan'ny loharanimbolana ampiasaina tamin'ny fivoriana indy, ny tsy fanazavana ny saim-bahoaka mikasika izay tena dikany marina, izany rehetra izany no nahatonga ny vahoaka ho narisarisa manoloana izay francophonie izay. Ny andindin'izay arahinao atao anatin'ny matoan-dahatsoratra Razanatsoa. Vola be mikararana no lany nentina nandraisana fivoriana izay naharitra herinandro monja teto Madagasikara. Ny sakafo tamin'ny andro voalohany fotsiny no nitetina 720 tapitrisa ariary. Ny fotodrafitrasa ara-pahasalamana ho fandraisana ny fivoriana dia nandanina 2 miliara ariary. Ny prestation de consultance pluridisciplinaire fotsiny no nandanina 2 miliara ariary. Ny fanatsarana ny fitoeram-piatsonan'ny fiara eto amin'ny CCI Vato no nandanina 2,5 miliara ariary. Raha tsy ilaza afa-tsy ireo fotsiny. Izany noho izy nefa malagasy maro no matinoana mitsindroka eny amin'ny fanariam-pako vao mahita sakafo eto Antananarivo sy ny renivohim-paritany hafa. Ary malagasy anarivony no maty mosary any Antsimony Nosy. Hay moa misy vola toy izany ihany afaka atosaka rehefa ilaina. Nahoana ny hopitalim-bahoaka eto Antananarivo renivohitra fotsiny ohatra no atao tsy zarizary, tsy mendrika ny maha-olombelona ny olona tsaboinao. Manginy fotsiny ny lalana sy ny fotodrafitrasa hafa. Toa aseho miariary fa ny vahoaka malagasy no tsy mendrika ireny rehetra ireny, fa rehefa ny vahiny dia afaka anaovana fahagagana, mitady vola, ary vola avy aiza koa moa. Hatramin'izao dia valiboroingina no azo hoe volan'ny malagasy madiodio no nolanina tamin'iny fandraisana io fiaonana io, fa tsy azavaina ny andinindininy. Raha volan'ny malagasy marina, volan'ny mpandohetra, move tsy tokony anana izay tokony ambarany mikasika izany ireto vahoaka, dia omeny tsiny ve ny maronisa raha anatsapa fa lasa vetratra ho azo fotsiny ny fandraisana ity fiaonana lazaina fa hitondra tsombotsoa lehibe ho an'ny firenena ity. Namezaka mandresy lahatra aza ny mpitondra sy ny mpanomana ny fivoriana, fa tsy tambo isaina ny vokatsoa azo amin'ity fiaonana ity, dia tsy mety ny sain'ny malagasy. Mihevitra trano fa fahasorenana sy fanohitohinana no anina entinety farany ho azy. Miverina foana ny fanamariana hoe ny mpitondra ihany no natao ahazo tombotsoa amin'io. Ayay tsy havanana tokoa, indrindra tao renireny ampamoaka nataon'ny fiarahamonim-pirenena mikasika ny fomba nanantanterahana ny tolobity mikasika ny asa rehetra natao ho fanomanana ny fandraisana ny fivoriana iny. Tsy misy ny mangarahara, akafinafina hatrany, sika hatrano hatrano toa ny mahazatra hatrany izany. Amin'izao dia mametra-panontaniana ihany koa ny maro hoe ahoana no mikasika ireo asa natao rehetra, ireo fitaovana no vidiana lafo, iza no hisitraka ireny rehetra ireny, omena ampiasain'ny vahoaka tompony vola ve izy ireny, sa ho very anjavina fotsiny, ohatra ny zavatra rehetra manandanja eto amin'ity firenena ity. Ny ady amin'ny fampiororona, ny tsy maty manota, ny mira lenta samy nanana ny lateniny ireo filoham-pirenena nandray fitenenana nandritra ny fanokanana ny fiaonam-ben'ny francophonie teny amin'ny CCI Ivato. Ny fanajana ny teny nomena ary ny fanatanterana izany ho tombotsoan'ireo vahoaka amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny francophonie 6 no andrasana. Fanadihatiana. Anisan'ny lohahevitra ny ombonan'ireo filoham-pirenena nandray fitenenana androany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny teny amin'ny CCI Vato ny momba ny ady amin'ny asa fampiororona. Firaisakina eo amin'ny firenena amin'ny teny frantsay adina amin'izay no ny votra tao anatin'izany. Nanamafy izany ny filoha frantsay sy ny sekretera jeneraly ny francophonie nandritra ny lahateny. Parce que le français, ny teny frantsay ny teny fahafahana. Satria tamin'ny teny frantsay no anambarana ny zon'olombelona. Izay no tsy hitiavan'ny sasany azy ary adiny amintsika satria isika ny toeran'ny filaminana sy ny fahafahana. et c'est ce que les fanatiques n'acceptent. En cet instant, à toutes ces victimes cruellement fauchées. Amin'izao fotoana izao, ho an'ireo rehetra niarambona tsy adintsika ireny. Mafy amintsika ireny fa isika dia mitrakatrany ary miaritra ireny toe-javatra ireny. Ary efa misy ny tanora amin'ny faritra francophone maro no mivondrona ary mitaky ny mba hiaina ankalalana dia satria tsapan'izy ireo fa tadimin-doza ny fahafahana. Pour clamer leur désir de vivre libre ensemble, c'est parce qu'ils sentent. Lahateny ompana momba ny tontolo ny asa sy ny fampandrosoana, ny asa fampiororona sy ny fanapariahana ny teny frantsay naverimberina hatrany ny lanjan'ny tanora tao anatin'izany. Sur ces réseaux professionnels et d'experts, misy ny tambazotra hitanan'ireo manampahaizana sy ireo vehivavy ary tanora, misy ireo traikefa mitambatra mba hamadina ny tondrozotra ho pour traduire cette feuille de route en action. Miaiky ny mbola tokony tsy niezaka eto Madagasikara ny filoham-pirenena malagasy manoloana ny toedrara ankehitriny. Il est aussi au carrefour des objectifs et des missions de
fotoana natanterana ny tanjona izao ny irako ny oef izay ahafahana mijery ny laharam-pahamena ho an'ny madagasikara noho ny toetra ara-politika ary ny toe-karena sy ny sosialy ny déclaration d'Antananarivo izay mametraka ny fitovian'ny fampivoarana eo amin'ny firenena amin'ny teny frantsay izay irisoana amin'ny fampandrosoana eo amin'ny lafin'ny toe-karena. Voalazan'ireo mpitondra fa nahomby hatreto ny fandraisana ny frankofônia andrasana ny tena ho fiatraikany izany eny anivon'ny vahoaka iova ve ny eo amin'ny lafin'ny fahandriam-pahalemana miralenta ananasa ve ny tanora hiatsara ve ny lafin'ny tontolo iainana. Fa nisy ireo naneho-hevitra tamin'ny kabary maro ny fandimiasan'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana teny amin'ny fionam-ben'ny frankofônia androany. Ho an'ireo malagasy sasany nanaovana fanadihadiana, isan'ny tokony ho nanaovana kabary ny fitakinany nosy manodidina na ny Îles Éparses. Ny hafa miresaka momba ny zon'olombelona sy ny toeran'ny tanora, ny fandriam-pahalemana sy ny sisa. Fanampanazavana avy hatrany. Tsotra ny teninay hoe Madagasikara dia firenena anisan'ny manan-karena indrindra eto ambony tany. Fa ny zavatra takiana dia ny famerenana ataon'ny fitondrana frantsay ireo nosy malagasy manodidina ny Madagasikara izay atao hoe bakoavan'ny zareo zany. Dia tsisy zany fa nosy Juan de Nova, nosy Bassa de India, nosy Europa ary nosy Glorieuse. Araka ny fanapa-kevitry ny firenena mikambana dia tokony averina tsy misy fepetra amin'ny Madagasikara ireo nosy malagasy manodidina ny Madagasikara koa fa tsy tokony bodoin'ny frantsay. Zavatra matetsim-ponina sio fa rehefa meno koa ireo teny resan'izy rehetra izay nanga fitenenana teo dia hita ny implication ny firenena rehetra amin'ireo teboka izay hita hoe lehibe amin'izao fotoana raha tsy resaka tsika amin'ny fandriam-pahalemana, ny tontolo iainana sy ny vaovan'ny toetrandro. 20 amin'ireo firenena 20 mpikambana ao anatin'ny frankofônia ihany no nahatonga filoham-pirenena na filoham-panjakana amin'izao fivoriam-be fahaenina ambin'ny folo ny firenena miteny sy mampiasa ny teny frantsay izao. Tsy teny an-toerana ihany koa ny mpanjakan'ny Maroc Mohamed VI raha efa herinandro no tonga teto Madagasikara. Zo Rakotondrina. Empolo nisan'ireo délégation nandrasana ary filoham-pirenena sy filoham-panjakana misy araiky amby 30 no nandrasana tamin'izao fihaonam-be fahaenina ambin'ny folo ny firenena miteny sy mampiasa ny teny frantsay izao. 20 amin'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana ihany anefa no nanatrika ny fihaonana androany. Isan'ireo nandray fitenenana ohatra ny filoham-pirenena frantsay François Hollande, ny prime ministre canadiana Justin Trudeau, ny filoha sénégalais Macky Sall, ny ministra filohan'ny fédération wallonne Bruxelles Rudy Demotte, ny filoha vietnamiana Tran Dai Quang, ny filohan'ny confédération suisse Johan Schneider Aman, ny filoha nigériana Youssoufou Mohamudou, ny filoha tchadiana sady filohan'ny vondrona afrikana Idriss Déby. Nahatonga délégation kosa ny 10 amin'ireo firenena 20 mpikambana raha nambaran'ny mpitondra tenin'ny secrétaire général francophonie Louis Haman. Bien, l'ensemble des États et gouvernements membres de la francophonie évidemment sont représentés ici au sommet, donc les 80 États membres. Nakapiasan'ireo firenena mikambana atao anatin'ny francophonie dia saika nahatonga solotena avokoa. Tsy mitovy kosa nefa ny olona nalefa nahatonga aty. Ny sasany filoham-pirenena, ny sasany lehiben'ny gouvernement, ny sasany ministre. 20 kosa nisan'ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana tonga teto. Tsy hitanisa azy ireo tsirairay fa ny fitiniko izany hoe 20 izy ireo. Ny sisa olo-kafa no tonga ao. Il y en a 20 qui sont ici des chefs d'État et de gouvernement. Le reste des délégations sont représentés à divers niveaux. Isan'ny nandrasana ny filoham-panjakana avy any Djibouti, ny avy any Centrafrique, ny avy any Togo, Gabon, Benin, Arménie, Macédonie, Monaco ary Qatar nefa tsy tonga. Fa isan'ny nagagany maro ny tsy nahitana teny an-toerana ny mpanjakan'ny Maroc Mohamed VI izay tokony ho nandray anjara fitenenana saingy tsy tonga. Efa herinandro anefa no fatapoko sy fatam-pirenena fa tonga eto Madagasikara ny tenany sy ny délégation mafonja izay miaraka aminy. Inona no anton'izany? Fa fitohizan'ny fiarahamiasan'ny Madagasikara sy Frantsa, fampiroboroboana ny fampianarana ny teny frantsay, fitadiavana vahaolana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Isan'ny votoantin-dresaky ny filoham-pirenena frantsay sy malagasy tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany. Tsy nipika kosa ny resaka mahakasika ny Îles Éparses. Michela Ranartson. Andro fahadiminy fihaonana tamin'ny firenena amin'ny teny frantsay, io maraina io no nigadina teny amin'ny seram-piaramanidina Ivato ny filoham-pirenena frantsay François Hollande.
io atoandro io nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny tenany niaraka tamin'ny filoham-pirenena malagasy era Jonar Mampianina. Ankoatra ny fanomezan-danja ny fampiroboroboana amin'ny fampianarana ny teny frantsay eto amintsika sy ny any amin'ireo tany mivondrona ao anatin'ny OIF notsopian'ny filoha frantsay ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara izay nikasika ny teratany frantsay. Il y a aussi la question de la sécurité, je ne peux pas ici ne pas l'évoquer. Tsy maintsy horesahako ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Maro tamin'ireo teratany frantsay no lasibatra izany. Lasibatra tamin'ny fomba feno abibiana. Mino fa efa misy ny fepetra noraisin'ny gouvernemanta mikasika izany. Na raha-pahamena izany, raha tsy aheviko mantsy, manodidina ny 2 alina ireo teratany frantsay monina teto Madagasikara. Ankoatr'izay, ireo mpizahatany mifamezivezy eto. Et de même, nous avons en France une communauté malgache très importante, plus de 100 000. Mais il y a beaucoup de touristes. Itsekilany isan'ny naverimberiny filoham-pirenena malagasy nandritra ny valandresaka ny fitohizan'ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Frantsa indrindra fa eo amin'ny lafiny ara-toekarena. Nous avons eu une rencontre bilatérale à travers laquelle nous avons pu discuter des relations. Nisy ny fifampiresana tamin'ny filoham-pirenena frantsay, fifampiresana izay niompana betsaka amin'ny fampivoarana ara-toekarena. Eo ihany koa ny mikasika ny angovo azo avozina, ny tsy fandriam-pahalemana fa indrindra ny fampiroboroboana ny fampianarana sy ny teny frantsay. Ny teny frantsay izay teny ofisialy faharoa eto amintsika. On n'a pas manqué de souligner l'importance de la langue française. Raha ny antotany safarany kosa manodidina ny 520 tapitrisa ireo olona amin'ny teny frantsay maneran-tany. Ny fahaizana ny teny frantsay ny fanajana ny zon'olombelona. Anisan'ireo fepetra takiana amin'ny fidirana ho mpikambany OIF. Tsy voaresaka tamin'ity valandresaka ity ny mikasika ireo nosy kely na Îles Éparses. Raharaha izay nandrasan'ny ankamaroany malagasy ny momba azy. Andrasana rapitsy kosa raha toka ho voaresaka ao anatin'ny déclaration d'Antananarivo. Fatotosandroany taorian'ny fivorian'ireo filoham-pirenena ny fifamindram-pehefana teo amin'ny filoham-pirenena sénégalais Macky Sall sy ny filoham-pirenena malagasy era Jonar Mampianina. Isaky ny 2 taona no misy ny fionana tambon'ireo firenena amin'ny teny frantsay. Manomboka eto i Madagasikara no mitantana ny OIF mandritra ny 2 taona, izany hoe hatramin'ny taona 2012. Isan'ny anjara asany amin'izany ny fanapahana amin'ireo firenena miditra mpikambana eo anivon'ny OIF, ireo mpikambana mpanampy sy ny mpanara-maso. Tokony ho fantatra rapitsy kosa ny momba ny Arabia Saodita izay mikasa ny hiditra ao anatin'ny francophonie. Fakisarina fitsinjaram-pahefana no ampiarin'ny mpitondra eto Madagasikara, hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ny fifanankalozan-kevitra no karakarain'ny tanora malagasy miara-miainga tany Tomasina, izay natrehan'ny tanora tany an-toerana sy nandraisan'izy ireo anjara mavitrika tamin'ny fandraisam-pitenenana tany an-toerany Onona Saina. Naharitra adiny 3 ny fifanankalozan-kevitra teo amin'ny tanoran'ny Tomasina sy ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andrenanarivelo ny zoma lasa teo. Ady hevitra niresahany indrindra momba ny fitsinjaram-pahefana marina, nitondran'ireo mpandray anjarany heviny sy ny fahitan'izany eto Madagasikara. Diniky ny ray aman-dreny sy ny zanaka no zava-nisy teto amin'ny restaurant Aubin des Dames, tsy nisy ny hafahafa ny rehetra. Raha tsy olona zany ny décentralisation izay tian'ny malagasy MMM mpiarina dia azo lazaina hoe plutôt décentralisation élargie. Izany hoe mivelatra, eo ny resaka rafitra, fa eo ihany koa ny foto-pisaina araka ny voalazana teo. Ny olana nefa Monsieur le Président araka ny teninao io zay matetika io décentralisation io foana no karazana atao hoe teny voizina rehefa tonga eo fitondrana na hoe rehefa mitady fomba tongavana eo fitondrana ny tanao politika anankiray. Tena tsara araka hoe mety ao Madagasikara le resaka décentralisation satria tsy afaka tsy fantatrin'olona ao Antananarivo ny probleman'olona teto Tomasina. Tsy fantatrin'olona ao Antananarivo ny probleman'olona Mitilia. Ka raha ohatra tafapetraka le décentralisation mba afaka mamolavola zay eto an-toerana hoe zao le olana ilaintsika ary zao ny financement misy amintsika ahafahantsika manamboatra n'ity foto-drafitrara ty. Tena mety zany le décentralisation. Nanazavany tena fitsinjaram-pahefana marina ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andrenanarivelo nandritra ny fandraisam-pitenenany. Ity teny ity izay lasa fitaovana politika fa tsy misy ny fampiarina izany raha ny fanazavany. Dia lasa fitaovana politika andremberebenan'ny olona ny fitsinjaram-pahefana satria izany fitsinjaram-pahefana zany hitahitany be sy ny maro dia matetika zay no ampiasana azy hoe zay masy dia tena mandala ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Misy ny fitsinjaram-pahefana tsisy angamba tsy fantatro fa dia
ho aminay a fitsinjaram-pahefana dia tokana ihany fitsinjaram-pahefana zany a dia tsy vitany hoe fitsinjaram-pahefana eo anivon'ny fotoparity fitsinjaram-pahefana na collectivité décentralisée araka mahazatra antsika fa fitsinjaram-pahefana ihany koa eo amin'ny fitantanana sy ny toe-tsaina hoentina mitantana. Efa nampiatra ny tena fitsinjaram-pahefana ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ny naha-minisitra ny filohan'ny antoko. Tsy andrakandra ny politika mpampandrosoana ny fitsinjaram-pahefana entin'ny antoko malagasy miara-miainga fa efa voarafitra anatin'ny boky hatramin'ny taona 2014 ary efa nisy ihany koa ny volavolan-dalàna momba amin'ny fitsinjaram-pahefana napetraka teny anivon'ny anteny mera-pirenena saingy novaina ny andiny maro tao anatin'izany antony tsy isian'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ankehitriny. Fanafana ny fanankaloza-kevitra ny fanaovan'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga sy ireo tanora ny Tomasina Omaly. Nitondra fanazavana ny antony natonga ny antoko hiditra ho mpanohitra ny filohan'ity antoko ity. Onasaina Trany. Naharitra ora telo ny fifanakaloza-kevitra ny fanaovan'ireo tanora ny Tomasina sy ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Tamin'izany nizaran'ny filohan'ny antoko ny antony nahatapa-kevitra ny antoko malagasy miara-miainga hiditra ho mpanohitra ara-dalàna. Antony voalohany tamin'izany ny finiavana indray andraikitra. Fa eo ihany koa ny filazana ny tsy mety eo amin'ny fitantanana ny firenena. Tsika mila mandray andraikitra ary ny fanoherana ataontsika androany dia ampisahoana amin'izao tontolo izao fa tsy mifitovian-kevitra tsy tokony hampiady akory fa tokony ampisehoana ny fahasamihafana hoentina mampandroso ny firenena. Ny fanekena fahatany fotsiny ny zavatra misy natonga ny firenena ity potika. Ny fanekena fahatany fotsiny ny zavatra tsy mety mahatonga anazy potika ary mamijery olona mamono olona sy ny olona mamono olona mitovy ihany. Tsy fanoherana be fahatany ny fanoherana ataon'ny antoko malagasy miara-miainga raha ny fanazavan'ny filohan'ny antoko fa fanoherana manaraka ny lalàna ary mikendry indrindra ny tombontsoa ny vahoaka malagasy. Mpakanatiny izay miteny hoe raha ohatra dia dao ataon'ny ara-dalàna tsara izay koa moa tapako ny congrès dia roso makany izay hoe tsy vitan'ny MMM marena manana zany. Tsisy olona mamiteny hoe vitareran'ny Madagasikara zany na fitantanana na ny fanoherana fa fahatsiarovan-tena ny rehetrarehetra miaraka izay no izahanay raha atao anatin'ny MMM hoe tokony miaraka mitsangana antsika. Ilaina araka izany ny fifanomezan-tanana sy ny fiara-miasa ho an'ny tombontsoa ambonin'ny firenena antony hijoroan'ny mitsangana ary malagasy mba hanairana ny rehetra tsy hanaratre ny rano sy tazapotsiny tsy fihetezana ataon'ny mpitondra eto amin'ny fitantanana ny firenena. Isan'ny tanjona amin'izao fijoroana ho mpanohitra ara-dalàna izao raha ny fanazavana hatrany dia ny fitsinjovana no avy ny taranaka malagasy izay tandindondoza amin'izao fotoana izao. Eo amin'izay lafiny izay hatrany nafana ihany koa ny fifanankalozan-kevitra ny arahana tamin'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga sy ny tanora tao Tomasina. Nitondran'ireo mpandray anjara ny fahitan'izy ireo ny zava-misy eto amin'ny firenena fa ihany koa nandratovana fahalalana ny amin'ny atao hoe fitsinjaram-pahefana. Fanadihadiana. Mpianatra, mpanabe, mpandraraha, olon-tsotra saika voasolo tena nandritra ny fifanankalozan-kevitra no karakarain'ny TMMM na ny tanora malagasy miara-miainga vao Tomasina. Samy mitondra ny heviny sy ny fomba fijery ny toe-draram-pirenena ankehitriny ireo mpandray anjara tamin'ity dinika ity. Ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga izay nanome voninahitra ny fotoana dia nitondra ny fanazavana ny amin'ny atao fitsinjaram-pahefana fa teo ihany koa momba mahantoko mpanohitra ny MMM. Fankasitrahana tamin'ny fisian'ny dinika toy izao izay raha fitina ny faneho-kevitra ireo mpandray anjara sendranay. Raha ny fahitana azy aloha dia azo lazaina hoe mahafapo. Dia mahafapo tiako tenena dia tsy ohatra hoe nandeha araky ny izy ny ady hevitra satria tsy nisy fisalasalana teo amin'ny tanora sy monsieur le président. Izy koa moa niezaka namelabelatra ny fomba fijeriny MMM manoloana ny toe-draram-pirenena. Ny tanora ihany koa afaka nametra-panontaniana avy hatrany tsy nisy mpanelanelana ka dia mazava be ny azy dia hoe manohitra ny MMM amin'izao fotoana izao. Finaritra tompoko ny resadresaka famelabelara-kevitra izay nataon'ny président MMM teto Tomasina ary tena nitondra vokatsoa aminay satria maro ny zavatra, maro ny lesoko azo soana mahakasika ny surtout ny fitsinjaram-pahefana izay ilayntsika eto Madagasikara no antoky ny fampandrosoana toboka ary maharitra ary tena ilainy vahoaka malagasy satria tena mijaly ny vahoaka malagasy amin'izao. Itako ny famelabelara-kevitra aloha dia nafinaritra ary tegna hitako hoe resy lahatra misy ny tegnako satria raha nivandrina amin'ny resaka fitsinjaram-pahefana
tegna berarina satria iainany zety surtout fa tamindrana tsika le lasa tena ankilabo engany mba itoy eto Tomasina izy targetran-jareo zao mba ampivoatra sy afantarana bebe koa ny malagasy miara-miaina. Afa-po ny TMMM manano tanora malagasy miara-miainga ao Tomasina izay nikarakara izao fifanankalozan-kevitra izao ary mankasitraka ireo rehetra nandray anjara. Natonga ny nikarakarana an'ilay conférence débat androany moa zany dia noentina andeha ampafantarana ny mahakasika ny fizara-pahefana izay hevitra joroan'ny MMM ka nazavaigna tamin'ireto olona mpiatra reto teto mba ahafantarana hoe inona moa zany natao hoe décentralisation izay anisany zavatra raiky ahaizantsika rehetra zany mba hoe mafantatra hoe décentralisation. Ankoatra ny fikarakarana ity dinika ity, manao ny asa sosialy ihany koa ny TMMM ao Tomasina, raha tsy ilaza fa tsy ny fizarana gile ho an'ny mpitarika posy misy avalo-polo eto Tomasina. Hitoy hatrany ny hetsika ho fanampiana ny mpiarabelona ho tanterahan'ny tanora malagasy miara-miainga raha ny fanazavana, ho fanampiana sy ho fanamaivana ny rehetra amin'izao asarotro ny fiainana izao. Fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray araka ny efa nampafantarina anao teto amin'ny fampahalalam-baovao tontosa androany ny hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra na ny MLE latra ny fandray tanana teny amin'ny lalana manakaiky ny sampana Ambotrimanjaka ny hetsika io maraina io. Mpanao gazety olom-pirenena tsotra mponina avy ao Somamanina mpanao gazety vahiny samy nahita sy nanatrika io hetsika io. Nisy ankotorin'izay ny hetsika nataony Wake Up Madagasikara anairana sy anehoana ny amin'ny vahiny ny fisiany kolikoly eto amin'ny firenena. Fanadihadiana avy hatrany. Vao maraina tonga maro teto amin'ny sapanana Ambotrimanjaka ny olom-pirenena mpanao gazety nanoana ny antso nataon'ny hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra. Hetsika entina anehoana ny vahiny mandray anjara amin'ny fivorian'ny firenena amin'ny teny frantsay fa ezahany mpitondra sakanana ny fahalalana maneho hevitra. Ampilaminana ny hetsika saingy teto anjato ny mpitandro filaminana na hetsika. Misy eto amin'ny firenena aloha dia fa raha malala ohatran'ny tafika andrefa tanàna fa tena tsisy tsony izay ny tena izy angambany. Fa tena mila mihetsika amin'izay tsika malagasy zany satria fa tena lasa ohatran'ny tsisy dikany tsony tsika malagasy. Izay angambany tena izy. Mampalahelo misy ny toerana misy ny malagasy amin'ny fitondram-panjakana. Ny eto aloha zao dia ny fahafahana miteny ka tokony atao zany araka ty voateny eto ty. Dinidinika ambany tafitrano malagasy dia ny lanitry Madagasikara ka tokony isy zany fandinihana eo amin'ny mpitondra zay tompam-pahefana rehetra ary zay dinidinika ao. Tsy ary hitovy hevitra ny olona fa ny hevitry ny maro mahatakatafitra dia tapahana zay tsara eo ary tsy ahodina mihitsy fa ino no alefa amin'ny ainao manjery. Tsy ny olom-pirenena ihany no nahatsapany tsy fandehanany raharaha eto amin'ny firenena. Manjaka ny kolikoly, amidy amin'ny vahiny ny tanindrazana, tsy mihaino ny fitaraina ny vahoaka ny mpitondra, tsy avela maneho hevitra ankalalana ny vahoaka. Ireo no afatra nampitaina tamin'ny vahiny nandritra ny hetsika. Ny antony resy lahatra anay voalohany aloha dia hoe masina ny tanindrazana ary ilaina dia ilaina ny fahafahana maneho hevitra eo anatrehany izao tontolo izao. Dia resy lahatra zay indrindra izay Somamanina izay ambaranay fa tena voaporotra mafy mihitsiny ary pirofo mitoaka amin'ny tentana angamba fa matetika tena hiarana zavatra mamay izay Somamanina dia izay vonona ihany koa ny fametanana ny vahoaka malagasy satria Madagasikara dia natao atsika malagasy tsy vakovory. Voalohany aloha dia le foto-kevitry ny mpanao gazety hoe mila fahalalana ny fitenenana eto amin'ny firenena. Izay ny anankiray faharoa koa tsy ny mpanao gazety ihany moa no tonga teto fa manohitra an'izao zavatra tsy mety rehetra eto amin'ny firenena izao ka dia resy lahatra amin'izany mihitsy ary mino fa ho maro alavitra ohatran'izao indray izay fihetsehana manaraka ho atao eo. Tratra ny tanjona ho an'ny hetsika natao tamin'ity androany ity raha ny fanazavana ny mpitondra teny ny MLE. Eny tompo tena tratra ny tanjona ary nahafa-po mihitsy ny hetsika izay natao androany satria nampiseho zany ny olom-pirenena marobe fa
ilaina ilay hetsika ho an'ny fahalalana maneho hevitra. Afa-po mihitsy izahay satria na ny fihetsika mitandro filaminana zange dia mitoro hoe natao ohatran'ilay filarana lavabe izy amin'ny chaîne humaine azy dia nisakatsakanana moa hatreto ihany fa tsy mahazo mihoatra neto, hatreto ihany fa tsy mahazo mihoatra neto. Izany hoe marika zany izay aminay fa misy an'izay fahombiazana lehibe izay. Aminay kosa aloha na inona dia tsy maintsy ho hitany izao tontolo izao izay fitakiana ataon'ny mpanao gazety izay sy ny olom-pirenena marobe tsy akanavaka hoe mbola mila fahalalana maneho hevitra ny vahoaka, mbola tsy hiainana sy isitrahana tsara izany fahalalana maneho hevitra izany. Taorian'io nisy ihany koa ny hetsika nataon'ny fikambanana Wake Up Madagasikara anehoana amin'ny vahiny ihany koa fa manjaka ny kolikoly. Afen'ny mpitondra trano mangarahara amin'ny famoahana ny teti-bolana ampiasaina ny karakarana ny francophonie, nateo aza ny fanehoan-kevitra sy fitakiana ary ny famoahana ny tota-taratasy nataon'ny Transparency International. Voalohany ny fangatahana fangarahana eo amin'ny fitantanana ny ara-bola teto amin'ny francophonie voalohany. Faharoa hitenenana ihany koa amin'ireo vahintsika fa misy zavatra tena tsy mety eto Madagasikara. Ary ny fahatelo dia hoe zoan'ny olom-pirenena ny miteny rehefa misy zavatra tsy mety dia izay no natao androany. Anisan'ny efa niresahana tamin'ny hery moa hoe nisy taratasy misokatra nalefanay tamin'ny Madame Michael Jean dia mbola ampatsiahivinay ny vahiny fa mbola misy an'ireo zavatra ireo takianay olom-pirenena ary indrindra koa fampatsiahivana ny mpitondra fa tsy atao saritsary ny ohatran'izao ny firenena fa mahantra ny olom-pirenena ary mila vahaolana maharitra. Tsy mbola nisy hatreto fanazavana ny entin'ny mpitondra mikasika ny fandaniana nateo aza ny fitakiana maro nataon'ny fikambanana samihafa. Tsy ny eto an-toerana ihany no mangataka io mangarahara io, mbola itoy ny hetsika hitakiana ny mangarahara raha ny fanehoan-kevitra samihafa. Fa amin'izao fandraisan'i Madagasikara ny francophonie izao, ny fisian-kere any atsimo no isan'ny navohitry ny GPIM atao anatin'ny fanambarany. Ponina mahery ny iray tapitrisany no tratran'ny mosary any atsimo araka ny fanazavana. Manaitra io antotanisy io ho hiatrany izy ireo. Mioramanitra. Miamanahirana hatrany tsy fampinaran-tsakafo indrindra fa any amin'ireo distrika misy asivy ao anatin'ny faritra telo any atsimo ka anisan'izany Anosy sy Androy ary Atsimo Andrefana. Araka ny antotanisa azo avy amin'ny firenena mikambana sy ny FAO, olona manodidina ny 400 sy iray tapitrisa no hiaran'ny mosary ary ny 700,000 dia avy any amin'ireo faritra telo ireo avokoa. Ny 5 sy 7 hetsy amin'ireo olona hiaran'ny tsy fampinaran-tsakafo ireo no mila fanampiana ao anatin'ny fotoana fohy araka ny antotanisa hatrany. Miezaka mitady vahaolana hatrany ireo mponina ny atsimo manoloana ny kere any an-toerana ka lasa mivarotra ny fanana ny ankamaroany amin'izy ireo. Ny sasany indray kosa voatery mihinana ny masomboly tokony ambolena ary ny sasany voatery mifindra-monina mba hitady vahaolana manoloana ny kere. Lasibatry ny anoanana mponina ny atsimo, etsakilany anefa tsy mitsahatra miakatra ny vidim-piainana indrindra fa ireo entana ilaina amin'ny andavanandro. Manoloana io toe-javatra io, ireo fikambanana iraisam-pirenena trano no tonga manampy ireo mponina ny atsimo amin'ny alalan'ny fanomezana masomboly, fanamboarana lakan-drano be, ny fanomezana fiofanana ara-tsakafo sy ny maro hafa. Ny FAO sy ny banky iraisam-pirenena no anisan'ireo manome fanampiana ny mponina tratran'ny kere. Hatreto aloha mijanona eo amin'ny fangatahana fanampiana avy any ivelany ny anjara asan'ny governemanta malagasy. Tsy misy ny fandraisana andraikitra matotra. Fa ny sehatra fampianarana na université, ny jono ary ny alatra eto no tena ifandraisan'i Madagasikara sy Brunswick eo amin'ny lafiny fandraharahana. Nisy araka izany ny fionana omaly tao amin'ny Café de la Gare, niarahana tamin'ny mpandraharaha eto an-toerana sy avy any ivelany, no entina nijerena ireo fiara-miasa afaka atao, ny ara-toekarena, sosialy, teknôlôjia, ny famoronana asa no tokony laharam-pahamehana. Tokony hisy fiatraikany mivantana eo amin'ny fampandrosoana ny firenena, ny fandraisana ny fionam-ben'ny teny, ny tany teny frantsay raha ny fanazavana. Ary antsika ny fanampanazavana. Tamin'ny 1999 ny Moncton, tany Brunswick, Nouveau-Brunswick zany nandray ny sommet de la francophonie ohatrantsika androany zao dia mikasika ny jeunesse tamin'izany fotoana izany. Dia nisy fiantraikany goavana be ho an'ny province reny. Raha ohatra ka ny vinavinay dia niresanay niaraka tamin'ny ministre teo dia 70 millions de dollars fifandrahan'ny impact direct taorina ny sommet de la francophonie io. Dia izay zany no zavatra hoe tsara nampahafantarana ho antsika malagasy mandray ny sommet de francophonie ity.
izay ny amin'iny fa tsy ho ambaka ny mpianatry ny renivohitra ireo mpianatra ny amin'ny commune ambanivohitry Ambohitrolo Mahitsy. Tafatsangana ary nitokana androany ny ivitoerana fialamboly sy fanabeazana ho azy ireo na ny Maison des Savoirs et de la Francophonie. Ny tsara tantana sy ny mangarahara ary ny fampandraisana andraikitra ny rehetra no fototra nananganana izany. Fezoro Rafaly. Dia samy mamaky ao ambadika hoe raha nao antia inona ohatrinona ny teti-bola ny commune ohatrinona fa tsisy fenonao tompoko dia efa affiché izy afaka mijery ianareo. Antoka iray hitondra fampandrosoana amin'ny commune na faritra iray ny fampiarana ny fitsinjaram-pahifanatena izy sy ny fampandraisana andraikitra eny fotony foto-kevitra izay isan'ny ijoroan'ny antoko malagasy miara-miainga. Fototra iorenan'ny fahombiazan'ny commune Ambohitrolo Mahitsy ny fampiarana izany sy ny fanehoana amin'ny vahoaka ny mangarahara amin'ny fitantanana ny teti-bolan'ny commune. Inona moa no mangarahara ny vahoaka zany mangarahara dia tsotra. Mila fantany hoe inona makaiza ny hetra izay nalohany eto anivon'ity commune ity. Mila zavatra mitsangana zany ny vahoaka amin'ilay fandoavan-ketra dia ampifantarina azy mihitsy hoe misy io ny rehetra izay nalohantsika dia prova zany zao trano hitantsika sy ny tamboho izay ndresana zao. Faharoa ny famangarahara amin'izay koa dia afisena daholo ny resaka teti-bola commune hoe ireo ilay teti-bola dia afaka mijery ao anatin'izany ny vahoaka. Ary ny fahatelo ao anatin'izany dia ny resaka servisy hoe atao tsara zany ny servisy mba afapo an'ilay vahoaka mba tsy hahatonga anazy menamena no sahirana eto anivon'ny commune. Anisan'ny fandrosoana iray vokatry ny ampahanketrana alohan'ny vahoaka sy vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny fikambanana asa tanana solidarité eo anivon'ny commune Ambohitrolo Mahitsy sy ny commune Château-Thierry any Frantsa ny ivitoerana fialamboly sy fanabeazana na Maison des Savoirs et de la Francophonie na MSF izay natsangana eo anivon'ity commune ity ary nitokanana androany. Azo tombony manokana amin'izany ireo mpianatra ao amin'ny commune. Satria misy fiteny manao hoe mianara eny am-pilalovana fa aza amin'ny lalao any am-pianarana. Dia izay no nahatonga ny association namorona ity atao hoe Maison des Savoirs ity natao indrindra ho ivokolo afahana mandray ireo mpianatra indrindra afahan'izy ireo manovo fahalalana ihany koa. Ny association dia miezaka mandrakariva ny hitondra fampandrosoana eto anivon'ny commune rurale Ambohitrolo Mahitsy miaraka amin'ny commune Château-Thierry izay efa nanao soni jumelage. Tsy ambaka ny mpianatra eo anivon'ny commune Andrenivohitra araka izany ireo mpianatra any amin'ny commune Ambanivohitra Ambohitrolo Mahitsy. Androany ihany koa no nanamariana ny 15 taona ny fiara-miasa eo amin'ity commune ity sy ny commune Château-Thierry France amin'ny alalan'ny fikambanana tsy miankina asa tanana solidarité miasa amin'ny fanampiana ny vahoaka eny fotony. Ny fitsanganan'ity foto-dravitra asa ity izay manome ohatra ny fitondrana foibe izay tsy maneho ny mangarahara amin'ny fitantanana no sady ihany koa porofon'ny fampandraisana andraikitra ny rehetra amin'ny fampandrosoana ny commune na faritra ihany koa. Na izany aza nefa notsipiny be ny tanàna Ambohitrolo Mahitsy ihany koa fa misy ireo olana toy ny alatromby tsy fandriampahalemana ny fanamboaran-dalana izay ilaina ny fandraisana andraikitra ny mpitondra sy ireo tompona andraikitra voakasika rehetra. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray, tsy mijanona ny formation continue diplomate ataony eo anivon'ny ISCAM raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Fampianarana izay natokana ho an'ireo izay efa miasa ka mbola te hanampy ny fahaizany. Bac plus 2, ny bac plus 3 ary ny bac plus 4 ny diplôma azo amin'izany fanofanana izany ho an'ireo mpiasa manana mari-pahaizana baccalauréat vonona ny hianatra. Mikael Ramarla. Formation diplômante natao an'ny olona efa miasa amin'ny hariva sy ny sabotsy ihany ny fotoana ianarana, izany hoe tsy misy fanelingelenana amin'ny asa. Anamafy ny mari-pahaizana ananan'ireo mpiasa efa miasa ny fampianarana raha ny fanazavana ary tombony maro ihany koa no azo amin'izany. Ny formation continue diplômante ny ISCAM dia fampiofanana natao an'ny olona efa miasa. Ny tompony izany voalohany dia hoe afaka miverina mianatra ianao na dia efa ao anatin'ny sehatry ny asa satria natao hivady amin'ny fotoana iasana ny fotoana ianarana izay amin'ny hariva ihany dia amin'ny andro asabotsy ihany koa. Ny tombony faharoa dia mazava ho azy fa ny manitatra sy manabe vony traikefa efa nanana ankoatran'ny hoe fiofanana ho an'ny olona efa miasa azy dia olona efa miasa avokoa ihany koa no mpiara-mianatra aminao dia misy fifanakalozana mety ao anatin'izay mahasoa anao.
dia ny tombony ray lehibe ihany koa moa indrindra ho antsika izay any amin'ny sehatry ny asam-panjakana zany dia manampy antsika mampiakatra ny sokajy na ny kategoria eo anatin'ny asantsika ihany koa ny mari-pahaizana azo rehefa avy eo. Raha ny fanazavandreo efa miasa ka mianatra ao amin'ny SCAM dia fanamafisana ny fahaizana ambonimbony kokoa no azo amin'io fampiofanana io. Rehefa manaraka fiofanana toy itony, fiofanana tokana ho an'ny olona izay efa miasa dia misy be dia be fifampizarana traikefa ao anatin'izay dia avy amin'izay avy amin'ny alalan'ireny fifampizarana traikefa reny sy ilay atao hoe cas pratique zarain'ny mpampianatra mandritra ny fampiofanana no ahitanao hoe aiza ny lalana tokony hanatsaranao ny asanao andavanandro. Manome atao hoe avantage ho an'ireo olona izay efa miasa ka efa manana traikefa manatsara bebe kokoa ny fari-pahaizany ilay mianatra amin'ny andro hariva satria zany mbola afaka manana an'izay hoe atao hoe chance afaka mandranto fianarana izy na efa mianatra na efa miasa azy. Isan'ireo mari-pahaizana azo amin'ny fampiofanana ny bac+2, bac+3 ary ny bac+4 samy mahazo ny tandrifiny avokoa araka izany ireo izay efa manana ny mari-pahaizana baccalauréat. Misy mari-pahaizana 3 azo anatin'ny formation continue diplômante. Ny voalohany dia bac+2 zany hoe natao an'ny olona manana bac fotsiny izany. Ny faharoa dia ny bac+3 izay natao an'ny olona efa manana bac+2 ary mazava azy fa ho an'ny olona misy mari-pahaizana bac+4 ho an'ny olona efa manana bac+3. Marihana fa ireo mari-pahaizana rehetrareo dia eken'ny ministera misahana ny asam-panjakana sy ny alalàna sosialy. Voafetra ny toerana amin'ity fampiofanana ity ary efa afaka manoratra anarana izay vonona. Misy ny fitsapam-pahaizana ho an'ireo izay hiditra amin'ny fiofanana izay ataony faha 5 ny volana Desambra izao. Afaka manantona ny toeram-pianarana ihany koa ireo izay mila fanazavana fanampiny. Izay ny amin'iny farapitso no totosaina ny andehan'ny faharoa ny VTT Dago Descente amin'ity taona ity. Andehan'ny faharoa izay tsy hiova toerana fa eny Ambohibe Ilafy Atrany. Hakim Kolor no nanao ny fanadihadiana. Ho totosaina rapitso ny VTT Dago Descente andehan'ny faharoa amin'ity taona ity. Araka izay anaran'izay dia ity ilay fidinana amin'ny alalana feno sakatsakana sy sarodiavina izay atao amin'ny alalan'ny VTT andehan'ny faharoa izay eny Ambohibe Ilafy any no anatanterahana izany toy ny tamin'ny andehan'ny voalohany. Manazava makasika ity fifaninanana ity ny tompon'andraikitra. Efa vonona tanteraka ny fanomanana rehetrarehetra amin'ny deuxième édition. Efa manomboka daholo ny entraînement sy reconnaissance androany zoma zao dia efa be dia be ny ankizy tonga any. Sy ireo karazana pilote maromaro manao ny essai, manao izay karazana réglage mifandraika amin'ilay piste, manao reconnaissance, jerijery terrain sy ny izay mombamomba azy rehetrarehetra. Mampiavaka ny azy amin'ity ny piste aloha zany somary novaina. Natao mba ahafahan'ny rehetrarehetra mandray anjara nefany ahitany ny zavatra ilaina rehetrarehetra amin'ny domaine ny descente amin'ny downhill zany. Amin'ny downhill moa zany izay mandray anjara rehetra dia efa azo sokajiana hoe pilote daholo ny tena marina satria efa différence-ny amin'ny VTT normal efa séance-na pilotage mihitsy zany niantsoana anazy rehefa manao ilay pratika satria misy bosse, misy saut, misy virage relevé, misy partie technique be dia be zany no ataon'ilay olona ao. Tsy juste fotsiny hoe mampiasa fesy ranjo ohatran'ny bisikileta rehetrarehetra fa tena misy idirany tanteraka amin'ny ohatran'ny hoe pilotage amin'ny sport mécanique ilay izy. Io zany efa misy karazana ohatran'ny hoe reconnaissance kely aloha voalohany dia tsy maintsy mandray anjara kely aloha mijery an'ilay terrain. Iny koa moa afaka natao mialoha dia ho anivoana efa misy dokotera zany dokotera afaka premier soin antsika. Misy koa ny ambulance ny sur place raha sanatria ka misy zany ny raha sanatria misy ny izy tsy tomombana kely na fianjerana na ohatrohatr' izany dia efa miomana amin'izay foana zany izay. Misy fifantenana misy karazana ohatrany hoe misy ny moins de 15 ans dia misy ny plus de 15 ans dia misy ny sokajy féminine zany tamin'ity zany ity mivavoa tamin'ity faharoa ity sokajy féminine. Mora hita ihany zany ilay toerana raha avy eto amin'ny lycée français zao tsika dia miakatra amin'iny villa panoramique iny. Dia efa somary nanoratra kely zay indisy kely amin'ny arabe hoe Dago Descente dia manaraka n'iny arabe intsika dia efa somary asiana sinina kely zany karazana drapeau kely manaraka an'ilay arabe ahafahana tonga any amin'ny terrain indrindra. Efa eny hoe misy pilote de marque aloha anao fa tsy haiko hoe sisy resaka izy ohatrany efa henoko aloha hoe Mathieu anao satria ohatrany efa henoko tamin'ny
dia misy maromaro ihany angambany fa aloha angambany ataontsika surprise fa be dia be ny pilotina rally ohatry ny efa eno hoe ilalao eny daholo. Fanody mandry teo amin'ny 7 taona ny tany Havana omaly ariva ny filoham-pirenena ny Cuba teo aloha Fidel Castro. Nandritra ny 9 andro ny voalaza fanaovana ny fisaonana ary amin'ny 4 Desambra ho avy izao ny fanaovam-beloma farany. Fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Omaly tokony ho tamin'ny 10:20 minitra alina ho rany Cuba no nodimandry ny filoham-pirenena teo aloha Fidel Castro. Nanana ny lazany ary anisan'ny sokajina lehibe indrindra teo amin'ny fanaovana politika nanamarika ny taonjato 20 Fidel Castro. Raha tsy ivona ny tantarany, mpitarika ny revolosiona tao Cuba ary teo amin'ny fitondrana nandritra ny 50 taona tany toerana izy. Isan'ireo andrarezina faraparany tao amin'ny vondrona sosialisty Fidel Castro ary nahazo anaram-boninahitra hoe leader Maximo izy no izany ary nandray anjara feno tamin'ny ady mangatsiaka ny fireneny tamin'ny fotoanandrony. Taoriany taona 2000 no nialany tsikelikely teo amin'ny sehatra politika, noraisiny Rahalandy Raúl Castro kosa ny fitantanana ny Cuba taty amin'ny taona 2004. Tsy afaka ampony vahoaka ny Cuba i Fidel Castro noho izy navitrika sy nitarika ny revolisiona cubaine, mahery foan'ny firenena hoy ny sasany, mpanao didy jadona kosa hoy ny hafa. Anantanteraka fisaonam-be pirenena mandritra ny 9 andro ny vahoaka any Cuba, nodorana an'io ny vatana mangatsikany ary amin'ny alahady 4 Desambra ho avy izao kosa no anantanterahana ny fanaovam-beloma farany. Alohan'ny sarahantsika dia andeha averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ny tian'io ity. Ny ady amin'ny fampiororona, ny tsy maty manota, ny mira lenta samy manana ny lahateny ireo filoham-pirenena nandray fitenenana nandritra ny fanokafana ny fiaonam-ben'ny francophonie teny amin'ny CCI Ivato, ny fanajana ny teny nomena ary ny fanatanterahana izany no tombotsoan'ny vahoaka amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny francophonie sy sano andrasana. Tontosa somatsara ny hetsika ho an'ny fahalalahana maneho hevitra na ny MLE ny lahatra nandray tanana teny amin'ny lalana manakaiky ny sampanana Ambotrimanjaka ny hetsika io maraina io. Mpanao gazety, olo-pirenena tsotra, mponina avy any Somamanina, mpanao gazety vahiny, samy nahita sy nanatrika io hetsika io, anisy ihany koa taoriany izay ny hetsika nataony Wake Up Madagasikara. Dia izay ihany koa tompo-kilasy tompovavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ny tian'io ity. Ankatrina anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Magasin Saint-Gervista Tsaralalane, Magasin Saint-Gervista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Ger et Vista. Magasin Saint-Gervista Tsaralalane, Magasin Saint-Gervista Horizon Itos, Nanulchanoto, Ifapalalambovo. Bonjour. Bonjour. Naraino teu, ni vaovao, niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.